Miarahaba anareo eto amin'ny page Facebook ny Atafita sy amin'ny page Facebook. Miarahaba anareo namana rehetra sy mpanaraka sy miserasera amin'ity Facebook ity. Nataoko manokana mihitsy ty famelabelarana ity androany satria heriveriko fa noho ny zavatra mitranga ireny dia amena bravo manokana nareo amena fiderana manokana sy fankasitrahana noho ny zavatra mitranga. Dia ataonay amin'ny teny malagasy misaotra re tompoko, misaotra tompokolahy, misaotra tompokavy amin'ny zavatra vitanareo satria tena zava-dehibe. Amin'inona moa izany dia haitsika ny zavatra mitranga teo fa notasomina tany fiadanana nanomboka ny 31 ny volana desambra zany hoe tsy nanao réveillon zany aloha tamin'iny parapatonga tamin'ny 5 janoary zao. Rehefa notazomina teny no ny antony izay azavaiko aminareo amin'izay satria nihinana tsy niteny mihitsy tsy nanazava an'izany tato anatin'ny fikambanana vondrana tafita izay misy tsy hampisy disadisa sy hampisy fikorotanana amin'ny tsisy dikany fotsiny fa ny antony tazomana zany dia atteinte à la sûreté de l'État satria neverina fa nisy fikasana nakorotana sy hanongam-panjakana ny 5 janoary. Rehefa azo ny fanjakana zany renseignement zany dia neverina fa ny fikambanana tafita dia raitsy kombakomba amin'izany ary isan'ny tarika vahoaka hidina an-dalambe zany alohan'ny voan'ireo maramila anakorotan'ireo na zay mpanakorotana hafa. Zay zany ny azo an'izay. Rehefa nahazo an'izay izy dia nitazona ary nanadiady izany moa dia nandeha an-tsitrapo tsy hitako mihitsy olana amin'izany satria zavatra tsy tao anatin'ny programanay mihitsy zany. Ary ny tena marina ny Atafita dia tsy nieritseritsy ny eona mihitsy raha tsy efa any amin'ny farany volana janoary eny hanao ny fampiarabana araka ny tokony ho izy amin'ny samy mpikambana. Zay zany no zavatra nisy ka dia natao ny fanadihadiana, vita ny fanadihadiana, hita fa tsy nisy tokony hitazomana dia mbola niona tamin'ny filoham-pirenena koa satria tsy maintsy ny fanazavana ny raha misy satria ny tenako moa dia tena nandray anjara mavitrika tamin'ny tolona reny, nandray anjara mavitrika tamin'ny fanampiana ny kolonely Mikaely tamin'ny tolona izay nataony nary nanampy azy na ara-boly zany na teo amin'ny lafin'ny fanampiana ny vahoaka zany na teo amin'ny lafin'izay namana ataontsika hoe maramila niaraka taminy niary vahoaka izany. Misy mantsy olona be dia be mieritreritra hoe tsy nanao tolona alain Debesay dia mody samborinao na mody an'izao dia rehefa avy eo indray mena seza mitady seza io tsy zany mihitsy. Efa ela izay sy ny kolonely Mika no niaraka, efa ela no nanomana ny zavatra io izy ary ny tenako raha misy voalohany dia ny tenako ny voalohany nanampy azy tamin'izany rehetra izany. Zay angamba no azo lazaina ary tsy mitsangamenatra amin'izany. Inona zavatra mitranga tsy mitsangamenatra amin'izany ary raisiko tanteraka ny andraikitra amin'izany fanaovana an'izany tolona izany. Kanefa kosa izy ity raha-pirenena fa tsy raha-pihavanana ka na inona mitranga dia tsy maintsy hoekena foana. Raha-pirenena ny fitiavan-tanindrazana tokony hibaiko izay indraindray mahavariana fa adin'ny malagasy. Fa raha vao miresaka politika io ny malagasy marina ihany ny tenin'ny tsoto hoe anareo koa ohatra ny venjana be miresaka politika dia seza vola marina ny azy satria ny antony tsy resaka seza sy vola fotsiny tompoko fa tanindrazana ity. Tsy azo ny malagasy an-tsainy mihitsy hoe tanindrazantsika ity edivantsika dia tavintsika ny tsaratsara kokoa ary ny tsara kokoa aniza ho an'ny vahoaka malagasy ny dia tavantsika tsaratsara kokoa. Zay le izy. Ka tolona reny natao reny, tolona reny afanisany tolona reny nahazo areny isaorako an'ireo influenceur. Efa nataoko merci beaucoup vao nanomboka teo satria nareo any Andilam-bato ny ankabeazana misaotra ny Saintia, misaotra ny Koto, misaotra ny hetsika Montpellier sy ny sisa izay tsy nisalasala nanohana, tsy nisalasala naneho hevitra, tsy nisalasala nampiseho fa atsika marina ty Madagasikara ty ka rehefa misy ny tokony isy iraisahina dia miray hinitsika rehetrarehetra. Masotoa amin'ny zavatra ataonareo ary azadiny mihitsy fa firenena etam-barany ty tanindrazantsika ty ho Zay no azoko lazaina.
tsy ho lava loatra fa efa vita ny fisaorana fa hoy izy hoe maleova malasana koa nareo amin'ny tolona izay ataonareo tsy voatery hitovy foana ny lalana fa kosa ny tanjona iray ihany dia ny anao izay tsaratsara ny fahampiainan'ny malagasy tsirairay. Mazava ho azy amin'izao fotoana izao fa hanakaiky kokoa le fitondram-panjakana eo amin'ny fanarenana ny firenena sy tsapako hoe misy zavatra mbola lesika izay tokony ahitsy. Ka za dia tena tsy nosorona mihitsy satria niona tamin'ny filoham-pirenena tsy afenoko anareo zany ary tsy voaindray mandeha izay niona fa matetika izay niona fa ty indray mitoraka ity dia napetrako mazava izy koa nametraka mazava aneviny dia napetrako mazava fa tsy makasitraka ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao io tsy makasitraka ny prime ministre io satria nahoana tsy nitolona io tsy nahita maso an'io raha tsy izao ary ny tena mampatahotra ohatra ny zavatra niainany teo aloha ohatra ny zavatra ohatra miarakaraka tamin'ireo firongony daholy ny zava-bitany hatramin'izay ka raha firongony zany no andeha hitakana antsika hanao fanovana tena izy dia mino fa tsy ho tafita mihitsy ny tanjona antsika tonga tsika dia mitaky ny fanovana tena izy ka ny fanovana tena izy dia mila mpitolona tena izy ary mila fanorenany fotony tena izy. Misaotra anareo tsy ahisy toerana anareo anao lavabe satria tsy avoanareo influenceur amin'ny zavatra zany fa mahafantatra ny fahaizanareo sy ny tsaikefanareo ka dia faranako amin'izay zavatra teneniko dia hoy izy hoe maliova malasana mandram-piona indray mbola mitohitolona.